Ponina miisa valinjato amin'ny trano miisa 20 eto amin'ny fokotany ambondrona vakiparitra Poteau mainty no nisitraka rano fisotro madio avy tamin'ny Ramatoa Solombavambahoaka ny Madagasikara raha Antanirina Lalao na Inina. Natolotra ireo ponina ny talata maraina teo ity vovondrano ity ary Ramatoa Solombavambahoaka mihitsy no nanolotra ny fanalahidy. Mazava ho azy fa faly ireto ponina ary nisaotra azy. Sotra besaka anao madame député nanosy rano madio anay teo Poteau mainty secteur 3B Ambodina. Tena nahazo rano madio zahay. Tena faly indrindra zahay eto zao amin'ny navitany ty rano madionay ity. Enga anay mba hitondra fahasambarana, hitondra fahasalamana ho anay ity ho asika ziaby. Sotra besaka tompoko. Vola madiodio amin'ny CLD zay anjara ny Ramatoa Solombavambahoaka ho izy no nanamboarana ity tetikasa ity. Tetikasa zay mifandraika tanteraka amin'ny filanimponina. Amin'ny Mahasolombavam-bahoaka ny tenanay zany dia miheno ny fangatana sy ny etaetan'ireo vahoaka ary tamin'ity taona ity zany dia nomena anjara lavadrano na vovo ny eto Poteau mainty secteur 3 ny nanaovana zao mety misy fanontaniana hoe inona nanaovana zao lavadrano zao de zao lavadrano zao zany de niala tao anatin'ny volan'ny CLD. Tsy adinon'ireo ponina ihany koa teto no nitsiodrano any Ramatoa Solombavambahoaka tratry ny asaramanitra izy ireo zay nanolotra gisa miisa 2 ihany koa ho azy teto. Sy satoky isanay lasanao nateranay nefa ray aman-dreninay ekignanay aninay vato fezoro ho lavabelo amin'ity tany ty handro sasa zeo asa irinao sy maisy tanteraky la ray aman-dreny zanaky esedesy tahay matokisa ela izay miresa zay mina endiranao voalohany mbola iaho toa ambola magnome koa. Mitoy hoy Ramatoa Solombavambahoaka rehefa nitafa tamin'ireto vahoaka ireto niezaka mipaka avy hatrany amin'ny fiainan'ny ponina eto Mahajanga. Ankoatry neto moa dia isy ihany koa ny fitokana natetezany ho an'ny ponina eny amin'ny fokotany Ambalavoly.